Ampitiavana tompoklasy tompoko vavy no iarabanantsika amin'izao alina izao ary manasantsika ihany koa anaraka ny vaovao ny TV Plus hatramin'ny farany fitiavana-dony miarabanao. Miarabanany koa Abrahamarasafy miaraba tompoko vavy sy tompoko lano manasantsika anaraka ny fampalam-baovao ny TV Plus Madagasikara hatramin'ny farany dia toy ihany koa manararoatra manantitra ny fiarabana manokana ny Barea izay tafakatra amin'ny lalao famaranana amin'ny shanina ary ho fanomezam-boninahitra azy ireo indrindra no hitondrako ny lokony Barea amin'ny ity alina ity. Eny ho an'ireo vaovao nisokatona ho any androany dia nisehona loza teny amin'ny fakana brevet filatsahana elin'aina ny tanterana teny amin'ny tafika teny arivony mamy manamboninahitra ny tafika iray sy zandary miisa roa no namonena nandritra izany miisa 5 kosa ireo maratra izay tsy maintsy nalefa ny tsabona eny amin'ny taly miaramila eny ny soavindrina. Olona tonga ny sakafo tao amin'ny toeram-pisakafoana iray ao Antsiranana ny alahady lasa teo ny tratra ny fahabozinana ara-tsakafo ary tafakatra 7 ireo niditra hopitaly vokatry ny fahabozinana ara-tsakafo. Ny vaovao politika ho tanterana ny 12 Desambra amin'ity taona ity ny fifidianana lolona eto Madagasikara raha ny tolo-kevitra natotry ny seni ny gouvernemanta raha nambaran'ny filohany ity rafitra mpikarakara ny fifidianana ity androany navaran'ity farany ihany koa fa miandry ny fanapa-kevitry ny fitsarana ary tsy mitsapaka amin'ny asan'ny fitsarana ny seni manoloana ny fifidianana ben'ny tanàna tokony haverina. Ny sabotsy 30 aogositra izao no hiatrika ny lalao famaran'ny shanina ny Barea ifandona amin'ny Maroc sambany teo amin'ny tantaran'ny baolina kitra malagasy no tonga amin'ny dingan'ny famarana ny Madagasikara anisany tonga nanoana ny Barea teny amin'ny lapan'ny tanàna omaly ny fiolefitry ny anteny merandolona Nicolas Radalanzara. Ny andindiny vaovao avy hatrany nisehoana loza androany ny fakana ny brevet filatsahana anelinaina no tanterahan'ny tafika teny arivony mambo. Manamboninahitra ny tafika iray sy zandary miisa roa no namony azy nandritra izany misy 5 kosa ireo maratra izay tsy maintsy nalefa notsaboana eny amin'ny hopitaly miaramila eny Soavinandriana. Ny amafin'ny rivotra nandritra ny filatsahana elonaina no tanterahana ny tafika no voalaza fa antony loza ny seho androany raha ny loharanom-baovao voarahima amin'ny teny Andriamalola sy Omega Rany Avijano. Nandritra ny fakana ny brevet fa efatra filatsahana anelinaina tanterahany tafika androany teny arivony mamo no nisehony ny ity loza ity raha ny fanazavana. Somary mafy ny rivotra raha ny fanazavana voaray ka antony tarika ny loza. Miisa 3 moa ireo namony ainy ka manamboninahitra ambony amin'ny tafika ny iray ary manamboninahitra avy amin'ny gendarmerie-pirenena ny roa. Anisan'izany ny commandant Zavda Parfait avy amin'ny premier bataillon ny pilatsaka anelinaina avy amin'ny andiany faefatra amin'ny 30 zandary. Eo ihany koa Njakandrababa ny Géodar avy amin'ny G6 andiany faha 20 ary ny lieutenant Ramiandry Soa Bienvenue avy amin'ny Iska Para Ivato avy amin'ny andiany faha 20. Ho an'ireo miisa 5 naratra kosa dia anisan'izany ny lieutenant Rabe Manantsoa Roger Giovanni premier bataillon Para nahitana ratra teo amin'ny lohany. Ny colonel Ratsiferana Andry premier bataillon Para izay naratra amin'ny maso sy tamin'ny tratra avy. Ny lieutenant Razafo Mandimby premier bataillon Para ahitana fivitosana eo amin'ny maso havanana. Misy maratra mafy ihany koa ny tarehiny. Anisan'ireo manaraka fitsaboana ihany koa ny lieutenant Rakotonirina Raoldine avy amin'ny G6 maratra amin'ny fehany. Ny lieutenant Randria Miarisandy Romain lefitry ny komande ny kompani Antananarivo Ville maratra amin'ny fehany sy amin'ny soroka havanana. Tany Antsiranana kosa indray dia olona tonga ny sakafo tamina toeram-pisakafoana iray tao Antsiranana ny alahady lasa teo no tratra ny fahabozinana ara-tsakafo. Tafakatra 7 ireo niditra hopitaly vokatrio fahabozinana ara-tsakafo io raha ny fanampim-baovao voarainay. Nambarandreo marary fa tamin'ny fihinana tacos sy hamburger no namparary azy ireo ary taoriny fidinana nataony ireo tompon'andraikitra isan'ny sokajiny atao amin'ny toeram-pisakafoanana io dia noraisina avy hatrany ny fanapa-kevitra fanakatonana ity toerana ity. Mamitiana Andriambolona. Olona sendra nisafidy ny sakafo tamin'ny toeram-pisakafoana ireo niarambony ireo
raha ny fanazavana voaray efa maro mantsy ireo olona ny atsirana amin'izao no misafidy ny hamonjy toeram-pisakafoana rehefa farany herinandro na tsy fety aza ny andro. Eo amin'ny place Joffre no misy ity toeram-pisakafoana ity ny alahady 7 aogositra ihany dia efa nisy ireo narary ary niditra hopitaly taorian'ny fotoana ny isakafoana atao amin'ilay hotely. Ny maraina teo efa nahatratra 9 ireo marary niditra hopitaly. Saika nitovy avokoa ny sakafo ny olazaindreo marary fa nohaniny tao amin'ity hotely ity. Voalazandreo marary tamin'izany fa nihinana tacos sy hamburger izy ireo. Io nambaran'izareo fa nitarika ny tsy fahasalamana. Hamburger nohaniko zay hitako tegna sosinaty. Hamburger ty tsy laniko ny partazy tamin'io. Za zegny maraindray za mba nikibonaka fa za mbola tsy nivaly. Amin'ny lalina za sambory ny raty. Za amin'ny lalina za na rary be zay kibonaka za fa tonga fany hoe za mbola mety amina corneta Aristotle milipasistary za ny ndeha WC za fa tonga dia nazo ny fiaina za fa nalemy za tsy nafa za tsy tafoditra aminay jusque 17 heures. Nisy avy hatrany ny fidinana nataondreo tompon'andraikitra isan-tsokajiny avy antsiranana tamin'ity trano fisakafoana ity. Nisy ny fisavana sy fitiliana ireo akora rehetra nampiasaina ny karakarana ireo sakafo natolotra ny mpanjifa. Ny alahady lasa teo mbola andrasany araka ny fanampanazavana ny valindreo fitiliana natao rehetra. Fanapakevitra indray sy navy hatrany kosa ny fanakatona ny ilay toeram-pisakafoana eo ampiandrasana izay valy ny fitiliana sy ny fanadiadiana izay. Mba samby melo tsika amin'ny zavatra hohanina satria araka voalaza teo avy amin'ny sakafo raha tsy karakara. Indrindra ihany koa anareo établissement zay restaurant mahandro sakafo mikarakara sakafo satria ireo olo ireo tsara tsaroantsika ny zavatra tsy tsara adiny zany ola mba te hiala sasatra miaraka amin'ny fianakaviany miaraka amin'ny vady aman-janany nandany vola aman-kariana dia hinandro zavatra hafa ny mahazo azy noho ny tandrevaka sy ny ataontsika hoe kitoatoa ataon'ny tompony toeram-pisakafoana. Amin'ny pejy politika dia ho tanterana ny 1 Desambra amin'ity taona ity ny fifidianana loholona eto Madagasikara. Raha ny tolo-kevitra natolotry ny CENI ny gouvernement raha ny nambaran'ny filoany ity rafitra mikarakara ny fifidianana ety androany nambarany fa miandry ny fanapahan-kevitra ny fitsarana ary tsy mitsabaka amin'ny asan'ny fitsarana ny CENI manoloana ny fifidianana ben'ny tanàna izay tokony averina ihany raha lalarosoa no mitatitra ny vaovao. Mifara amin'ity taona ity ny fompitoam-piasany ny loholona araka ny lalàna nambaran'ny filohan'ny CENI androany fa efa nandefa ny tolo-kevitra amin'ny data natanterahana ny fifidianana loholona ity rafitra mpikarakara fifidianana ity. Ny 1 Desambra 2024 no tolo-kevitra nomena ny gouvernemanta. Mahakasika ny fifidianana loholona MTO dia efa nanao sosikevitra nanao tolo-kevitra za eny ny gouvernemanta fa amin'ny 1 volana Desambra no tolo-kevitra naroson'ny CENI eo amin'ny gouvernemanta anaovana ny fifidianana loholona. Ankoatray mikasika ny tokony hamerenana ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ny ampahany laza ny filohan'ny CENI fa miandry ny fanapahan-kevitra ny fitsarana. Ny mahakasika ny candidat nanao pisiriny dia ny fitsarana fivaliada dia fazavana tegna dia miandry sika mbola tsy mididy avy zay zay ilo zany mbola tsabaka izy dia asa zao isa tanterahana any Mahajanga amin'izao fotoana izao ny atrikasa tombana mikasika ny zotra mpifidianana izay iarahan'ny CENI Foibe sy ny ratsamangaiky. Pejy ny fanatanjahantena dia ny sabotsy 3 Aogositra ho avy izao no hiatrika nala famarana ny tranona ny Barea izay ifandona amin'ny Maroc. Sambany teo amin'ny tantaran'ny baolina kitra malagasy no tonga tamin'izany dingany famarana izany i Madagasikara anisany tonga nanoana ny Barea teny amin'ny lapan'ny tanàna omaly ny filohevitry ny antemberandolona Nicolas Rabemananjara nambarany fa mitondra avo ny voninahim-pirenena ireo mpilalao an'ny Barea ireo ka tsy tokony atao handalo fotsiny ny zava-piton'izy ireo fa tokony hojerena akaiky ihany koa ny hoavy
ny maharitra etsekilan'izay isy ny fiaramanidina manokana hitatitra ireo mpanohana ny Barea ny antsasabity ny Tapakila no alohan'izy ireo an'izay te handera ho raisiny fitondram-panjakana kosa ny ambony Romy Armanana Ifazata. Ivokam-pandresy raino ohatra tany amin'ny fanalavam-potoana ny Barea nanoloana ny Soudan. Sambana araka izany no hiatrika izany dingana famarana an'izany. Isika malagasy tao anatin'ny atranony. Olona tokana matiny toko teo minitra 410 ny batana ny fandresena. Ka nitiraka faliana tanteraka ho an'ny malagasy rehetra manerana nosy. Arabaina aloha zany aloha Barea nahazo fandresena roa moa nombeko fa ray zany niatso tsy maninona zany. Sambany koa tsika hoe hiatrika zany hoe final tia amin'ny continent africain zany dia mirary foana zany hoe fa isy fandresena hatramin'ny farany. Zavatra anankiroa mba tiako angatahana amin'ny filoham-pirenena. Mazana rehefa misy malaza ohatra reny ny mpilalao-tsika dia adino reny afaka herintaona roa taona. Dia na ny fahanteran'ireny olo reny indray dia misolopolopo reny mpanao sport malagasy reny. Raha tsy ilatra ohatran'ry Kira ireo kipa nasional taloha zany. Ny hafarany tsy manana ny avenirany akory ilay olona. Zavatra mbangatahako zany amin'izao mafana be zao omena ny hoaviny maharitra zany ireo olona ireo efa tsy atao mandalo fotsiny hoe marina fa tsara ny andeha andany vola andeha hijery ny final fa misy zavatra tsara koa tokony omena an'izareo ohatra tsy teny aho hoe trano mora be dia be eto vita mba omena trano reny mbanao baolina reny ho an'ny hoaviny manontolo omena asa maharitra reny olo reny ohatra ny maramila nahazo ny engagement niakatra grady ny fianaran-janany sy zay zany ny zavatra tena tokony mba omena an'ireny olo reny dia mba tsaroantsika mandrakizay zany ny tantara an'ireny mpanao baolina reny fa tsy hoe rehefa tsy afaka milalao tsony dia zay koa ny aminy. Fahatelo farany dia le écran omaly somary efa somary bebe ihany ny fipioka ratsiratsy le écran kely final mitsabotsy za mino fa manana mahita écran ngedangeditsika ho an'ny alakely mba hampisy ny ambiance. Anisan'ny tonga nanohana ny Barea teny amin'ny afanzaona tena alakely ihany koa. Ny filoha lefitry ny antenimieran-doolona Nicolas Rabemananjara Omaly nambarany fa tantara tsy haikosehana no napetraky ny Barea ary nitondra avo ny vonaim-pirenena malagasy izy ireo. Ilaina araka izany ny fanohanana maharitra amin'ny hoavin'ireo mpilalao fa tsy tokony atao andalo fotsiny tahaka ireo mpilalao kitana fahiny tamin'ny Zay mahazotsika hoe tsika mondo ny finalaralina saotsy ety amparfinisana amin'izao fotoan'izao mipoaka ny afomaga faly ny vahoaka malagasy iray manontolo tena hoe ho anay mitantara ety an-toerana tena feno fihetsepo tanteraka zany hoe miaina ilay hoe nandresy ny demi-finale izany voalohany teo amin'ny tantara isika no tantarany sanina no hoe hiditra amin'izany hoe finale izany tena hoe faly tena taviakatra finaliste tena hoe faly tena fantasika Barea. Etsy ankilan'izay kosa dia mbola ady goavana no hatreny Barea ny sabotsy zao satria ny Maroka no ifandona amintsika malagasy tao reny nandreseny izy ireo ny Senegal tamin'ity 2-3. Amin'ny mahalalao goavana azy ity dia nisy ny toromarika nomeny ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina fa isy ny fiaramanidina manokana hitatitra ireo mpanohana ny Barea ary ny sasabidy ny Tapakila no alohan'ireo mpandeha. Etoan'ny fanjakana ihany koa ny visa ifarana ny zoma 20 Aogositra amin'ny 10 atoandro fisoratana anarana ho an'ireo andeha sidina manokana anohana ny Barea. Ho antsika malagasy izay maniry ny anatrika mivantana any Kenya nisy lalao famaranana amin'ity tranona 2024 ity izay iona ny Maroka sy Madagasikara dia afaka mampita ny mombamomba azy amin'ny WhatsApp ao amin'ny laharana 034 71 477 04 misy ny anarany feno ny photocopie scanner ny passeport sy ny karapanondro ary ny sary tapaka.
araka nefa narahantsika tamin'ny ampahany teo mo fia dia fomba rehefa tahaka ireny ny voaka iny anarabe mankalaza ny ekipa pirenena malagasy fizay ny any mivantana izany ihany koa tena analakely nanahoana ny ambiance tena toerana tena nafinaritra be vo hoe nivoaka ny résultat final moa zany hoe tafakatra final tsika dia nipoaka ny afomanga tena faly tsapanao mihitsiny hoe tena nampiray ny malagasy ray manontolo zany fandresena mihezinezy nanahoana ny nangatsitsika be ve tamin'le hoe nahazo karatra menitsika sa nanahoana tena kianja tena toy ny latsambaratra ny parvi tena nangina be dia tena natahotra fa na izany ara ny mbola nanantena kely foana hoe tsy maintsy hivoaka mpandresy napozipoizana ve le tany amin'ny farany iny raha ny fijerin'ny olona anazy satria efa tany amin'ny minitra vitsy sisa nafatesantsika niny baolina iny nahoana ny niainana anazy tena surprise be sady ohatra ny sesisesy ny attaque avy amin'ny Soudan dia efa silifatra foana le tantara baolina dia efa kifikify foana ny olona za moa tena tsy mahasahy mijery mihitsy fa ny réaction ny olona nijereko fa ay nafinaritra be mankasitraka parea iny ary tsy tena analakely rery fa saika manerana Madagasikara no nisiny izay hoe ambiance izay andeha ho arahantsika ny ampahany miaraka amin'ireo mpanao gazety ny TV Plus any amin'ny faritra ihany koa dia miainana izany
sy ny ambiance tamin'iny omaly iny fa arahantsika zao ny resabe. Ny vondrona vaovao malaza ofisialy io ny Coupe Rizala efa tonga ao kazarany Kenya omaly entomody aty Madagasikara rangaha alefa barea. Ny pejy TV Plus Info finalina tranina ao Kenya ifarana ny zoma 7 aogositra amin'ny 12 ora atoandro ny fisoratana anarana ho an'ireo andeha atsidina manokana anoana ny barea ny Madagasikara. Efa afaka mandefa anarana sy ny mombamomba avy atrany ireo te andeha ao amin'ny WhatsApp 034 71 477 04 ka alefa amin'ny WhatsApp ny mombamomba ireo izay andefa anarana, fanampina anarana, datina aterahana, laharan'ny passeport, scanina ny pejy misy ny mombamomba antsika miampy ny saritapaka iray. Araka ny toromarika ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina dia raitsy ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny fandoavana 500 isanjato ny tapakilany tsirairay. Anjaran'ny mpandeha kosa no miantoka ny ambiny sy izay mety ho fandaninana manokana. Ny ministera no manampy amin'ny visa elektronika. Miainga eto Madagasikara amin'ny 2 ora sy 15 minitra ny fiaramanidina ny sabotsy 30 aogositra miverina eto antandrazana isika ny andro ny sabotsy 30 aogositra io any amin'ny 12 ora latsaka fahefany alina. Isy fiara kosa ijena sy anatitra eny amin'ny kianja rehefa tonga any antoerana, toraka izany ihany koa rehefa miverina amonjy ny fiaramanidina. Ifarana ny zoma 7 aogositra amin'ny 12 ora atoandro moa ny fisoratana anarana, voafetra ny toerana no ny lamina amin'ny kompania mpitaterana. Ny pejy TV Plus Info antiranana, olona 20 niditra hôpitaly taorian'ny fisakafoanana tamin'ny hôtely iray tao antoerana. Ny alady lasa teo no voalaza fa sakafo tamin'ny toerana fisakafoanana ireto olona ireto. Ny andro io alady io ihany dia efa misy ireo marary ka nanomboka namonjy ny hôpitaly. 20 ireo voaisa fa niditra hôpitaly ny maraina teo ary efa tafiakatra 20 izany amin'izao. Anisan'ny sakafo ahina ny tarika izay fanompozinana ara-tsakafo izao moa ny tacos sy ny hamburger no hohanin'izy ireo raha ny fanazavana. Ny vondrona vaovao farany filidavao ofisialy lalam-pirenena faha-efatra taksi borosy iray no niala lalana ka nidona tamin'ny azo teny amin'ny tsy afa-bositra tokony tamin'ny mesasakalina. Tsy nisy maty fa nisy naratra ary simba be ny lohan'ny fiara. Fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagasikara ranasana ny pasteur Ertina Randriamalala avy amin'ny fiangonana Vaony Oloko. Zany hoe zavatra rehetrarehetra zany mandroso daholo. Fa ny zavatra mampalahelo fotsiny ato amin'ilay tontolo ara-panahy dia davony dia voly tsy avoatra fa vao mitady voatra ianao dia ozy ny olona hoe arto lasa zavatra oatra zany. Nefa na amin'ny tontolo ara-panahy sy ny fiainan'ny olona amin'izao vanim-potoana izao zany sy ny asana demony amin'izao sy ny famosaviana amin'izao efa avolenta. Ny fahafantarana manko zany indrindray dia ohatrany hoe rehefa nisy namosavy ianao dia ohatrany hoe aretina foana ny famosaviana fa hatrany amina sehatra rehetrarehetra. Aranao eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny alakamisy 20 aogositra aorian'ny vaovao. Manasantsika araka izany anaraka iny fandarana manokana miaraka amin'ny pasteur Ertina Randriamalala avy ao anivon'ny fiangonana Vaony Oloko iny fa amin'ny rampitsory ny fampalamavao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny TV Plus Madagasikara.
Pejava kosa indray dia mbola maro ireo administrateur civil tsy mbola manana asa hatramin'izao na dia efa navita fiofanana azy raha namariny filohan'ny syndicat-ny administrateur civil vaovao miteraka fatiantoka lehibe ho an'ny fitondram-panjakana nefa io tranga io ka tafiditra ao anatin'ny tolona tena iadiva ny syndicat vaovao nisy ny fionana teo amin'ny Brown ny syndicat-ny administrateur civil vaovao sy ny filohan'ny antenimiera pirenena tokely juste tsy belare mazava sy ivra sata ny isa 470 sy 700 ireo administrateur civil voasoratra tao anatin'ny lisitra tamin'ny fifidianana farany teo kanefa maro amin'izy ireo no efa nodimandry mahatratra 20 eo anefa ireo administrateur civil izay tsy mbola misy asa mihitsy hatramin'izao kanefa miteraka fatiantoka ho an'ny fitondram-panjakana izany isan'ireo tolona iadivan'ny sanjika izany ny fanomezana asa sy toerana raikitra ho an'ireo administrateur civil akoatra ny lara-pamehana hafa ho an'ny sandika. Raisina zany eo amin'ny 500 sy 900 eo ny isan'ny administrateur civil rehetra manerana nosy raha ny en activité mety misy 500 eo amin'ny ataontsika hoe 20 eo no tena mbola tsy miasa mihitsy ankehitriny dia anisan'ny tolona syndikaly izay ataonay dia ny ametrahana an'ireo olona ireo amin'ny toerana mendrika sy sahaza azy satria fatiantoka lehibe ho an'ny fitondram-panjakana fatiantoka lehibe zany hoe nampiofanana nandritra ny 4 volana teny ivony anamma kanefa rehefa mivoaka ny sekoly dia tsy misy asa saza omena azy akory zéro flottement zay moa zany ny tanjona mba ahafana mametraka an'ireo namanareo amin'ny toerana tokony mendrika sy sahaza azy na le ataontsika hoe méritocratie mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut arakaraka ny ancienneté de service sy ny ancienneté de grade faharoa manaraka an'izay dia hiady ihany koa izay ireo tombontsoa maro samihafa izay manandrify an'izany antokony asan'ny administrateur civil zany ho an'ireo namana rehetra manerana nosy na ho an'ny en activité zany na ny an'ireo rehetra efa retraité. Noraisiny filohan'ny antenimiera-pirenena ny vaovao ny sinady izay voalany ny zoma lasa teo tao nangatan'izy ireo tsodrano ho an'ny tom-piasana izay maharitra 3 taona. Fanaraka fampiofana eny amin'ny fonja kosa ireo mpianatra avy amin'ny sekoly ambony mpampiofana ny fonja. Mpianatra ho mpandrarany fonja manodidina ny 20 no hiparitaka eny amin'ireo faritra misy toeram-pamonjana anaraka fampiofanana mandritra ny 2 volany. Ny lesona ara-teorika moa no tena ianarana eny anivon'ny sekoly fa eny anivon'ny fandraran'ny fonja kosa no manao ny fampiarana. Foto-kevitra 3 lehibe no andrasana amin'ireo mpandraran'ny fonja eo amin'ny setry ny asa ary izay ianarana eny anivon'ny sekoly dia ny fanatanterahana ireo didim-pamonjana, fiambinana sy fitandrona filaminana ao anatin'ny fonja ary ny fitezana ireo voafonja olombanona ho fanomanana azy ireo iverina eny anivon'ny fiarahamonina. Namélorena moa zany ohatra amin'ireo koa mpianatra greffe comptable chakadrera zany any amin'ny école ngamba aty amin'ny fonja zareo vao manatanteraka natao hoe réinsertion sociale ho an'ny encadré chez éducateur dia ho an'ireo contrôleur moa zany dia misehatra misaka sécurisation zany manamafy zany dia les leçons azo tany amin'ny anapy sy les formations n'ireo mpanabe ireo. Noraisin'ny sindikany mpandrarany fonja teny amin'ny fonja be ny Antanimora ireo mpiofana nanomezana ny toromarika sy mampita ny zavatra miandry azy ireo eo amin'ny sehatry ny azy. Fa mbola mpianatra izy ireo fa tsy hoe efa mpiasa fa na izany na dia mpianatra raha zareo raisiny syndicat an-tanana raisiny syndicat didy ny mitondra fananarana atahaka maharay mandreny ny syndicat amin'ireo ankizy ireo satria raha tena marina ireo mpiasa no tena ambany fifehezana syndicat ireo mpiasa no iahiny syndicat fa tsy mpianatra fa nefa izy ireo mpianatra ho mpandrarany fonja izany hoe hiditra anatin'ny fianakaviam-be ny fandrarany fonja dia raisiny syndicat didy ny manamafy ny fampianarana avy amin'ny école sy manome tolo-kevitra sy fananarana azy ireo. Kosa rehefa vonina ny fanadihadiana mahakasika ny vaovaon'ny filohan'ny antenimiera-doholona Tanosy dia hoarahantsika avy hatrany izay. Mba isian'ny fampandrosoana vanina sy maharitra ao Nosy dia neona tamin'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna ary ireo lehibe ny sampararam-panjakana tao Nosy ny filohan'ny antenimiera-doholona izay antanterahana tao amin'ny birao ny fiasan'ny ben'ny tanàna komina Ambonivohitry Nosy. Fantatra teto fa tokony hoajanona ny ady la politika fa ny fampandrosoana ny tanàna no tokony masony rehetra. Aleo ajanona ny resaka politika fa fampandrosoana amin'izay no tena imasona ka
ny ben'ny tanàna zany a satria eto Nosibetsika amin'izao fotoana zao a izy ho ben'ny tanàna lany eto a dia mba samy manome tanina daholo na mitovy a firehakevitra politika na tsy mitovy firehakevitra politika na hoe zavatra mety hafa mahosaraka dia omenany tanana izy a amin'ny fampandrosoana ny eto amin'ny commune urbaine ny Nosbe itrenina amin'ny Madagasikara ty Nosbe ty a mba hitana an'izany hoe asina sy voninahitry ny malagasy zay a eo anatrehany vahiny a tola mitsidika na mandalo eto Nosbe. Ankoatr'izay dia niainy ilay tandreo mpitondra tao Nosbe ihany koa ny filohan'ny Antenime Randoolona ary nanambara fa vonona ny ampita izany amin'ny ambaratonga ampahefana voakasika izany ny tenany. Raha tsika kosa ry izao ireo nisongadina tao anatin'ny fandarana demokrasia mivantana tao anatin'ny Radio Plus 100.2 FM. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivy sy sasany maraina. Monsieur Charles Vaneta Latamate androany tao anatin'ny fanehon-keviny na piombona ny malagasy ny fandresen'ny ekipa pirenena. Fotoany Baria miara-pilalao Baria sy miara-batika asa rehetra fa na dingana famarana antsika alintena paly amin'ny Baria anisany alintena keo a dia nahita an'le firaisankina an'le vahoaka malagasy ny fandreseny tena ohatra foe ay ve mahay mirahina ohatro ihany le malagasy tsisy tsony hoe ty mpanao nampitona ty mpanoatra miara-faly miara-ny orakoraka. Demokrasia mivantana. Hoy kosa Monsieur Dada efa any Ambatondrazaka makasitraka ny mpanazatra sy ny ekipa pirenena tokony jerena manokana ihany koa ny fiainan'ny ekipa tsirairay avy. Mamedinasa anao ringa tena ay mandaminy ro le tototanana nentinao a volavolainao ary teninao nanao hoe mbola ana fanantenana ataoko tenina misaotra anao faharoa miarahaba anareo le joueur satria manaiky mifandaminana sy mipetrahana anareo a eto zao tanjo zao tek mitondra avo ny anara-pirenena reo a miangavy anao monsieur le ministre région filoha-pirenena ame toerany araka izay petrahana azy reo a amin'ny araka satria mitondra avo laza Madagasikara. Demokrasia mivantana. Hoy Madame Zara Vetsato Madinika tokony mirahina ny malagasy ho fanohanana ny bareny Madagasikara ary ao ka tsy atao fitaovana politika ny baolina kitra. Za tena mihitsy hoe oka re mba tsy atao fitaovana politika le izy a fa raha tianareo le firaisan-tsaina dia atambary fotsiny ny fosin'ny saitsika malagasy andao hiaraka anohana ny bariaty fa atao fitaovana politika le resaka baolina. Io resaka famerana zany misy amin'ny firenena rehetrarehetra fa tsy voatery hitovy-hevitra avokoa ny mpanao politika ka andao hiaraka anohana ny barialy hatreto a dia alavitra lavitra mihitsy ny mpaneho hevitra politika amin'ity raharaha ty. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivy sy sasany maraina. Fa miverina indray ny fizarana ny ampaham-bola azo amin'ny sara-pidirana amin'ny valan-javaboary rehefa nitsahatra nandritra ny 10 taona mahery vokatry ny olana maro nosedray ny sehatra ny fizahan-tany. Nandritra izay dia ny vola azo avy amin'ireo site ekotoristika no nitsinjaraina namenona ny banga nampiodinana ny asa fiarovana ny valan-javaboary ho ny tale général ny Madagascar National Park sampahana sara-pidirana amin'ny valan-javaboary ho an'ny taona 2024 no zaraina tamin'ireo vondron'olona ifotony ny COZAP misy 2020 avy amin'ny fatra maro manerana nosy izay mitentina iray lavitrisa ariary latsaka kely anatanterana tetikasa na fodravitra sa misy fiantraikany mivantana amin'ny vahoaka ity vola ity izay ny COZAP miaraka amin'ny commune ary ny tompona ndraiky mpanjakana eny fotony mamahatra izany tetikasa izany. Nitsahatra nandritra ny 10 taona mahery ny famatsiana ireo tetikasa tamin'ny alalan'ny ampaham-pidirana amin'ny valan-javaboary vokatry ny olana maro no sedray ny sehatra ny fizahan-tany. 10 taona ihany koa tsy nahazo ny anjarany intsony ireo vondron'olona ifotony miisa 770 ny valan-javaboary tantanan'ny Madagascar National Parks izay maro tamin'izy ireo no tsy napidi-bola amin'ny alalan'ny fizahan-tany. Nandritra izay 10 taona izay dia voatery ny vola azo tamin'ireo site ekotoristika no nitsinjaraina noentina namenona ny banga amin'ny fampiodonana ny asa fiarovana ny valan-javaboary.
20 taona lasa teo a dia tsy nahazo ny anjarantsony ny vondron'olona ifotony ny mponina eny ifotony nefa ny betsaka moa ny mpizahantany mitsidika ao anatin'ireo valan-javaboary ireo ka rariny loatra raha naverin'ny Madagascar National Parks izay mitantana valan-javaboary izay mitantana faritra arovana 770 ny fanomezana ny DEAP ho an'ireo vondron'olona ifotony ho an'ireo COSAP. Naverina ny fizarana ny ampaham-bola azo amin'ny saram-pidirana amin'ny valan-javaboary entina nataterana asa fampandrosoana eny ifotony. Ho an'izay valan-javaboary manana mpizahantany vahiny mihoatra ny 5,4 alina isa-taona dia mitetina 50 tapitrisa ariary ny teti-bola azo. Ho an'ny valan-javaboary manana mpizahantany vahiny manomboka amin'ny 5,1 alina ka hatramin'ny 5,2 alina isa-taona dia mitetina 100 tapitrisa ariary ny teti-bola azo. Ho an'izay valan-javaboary manana mpizahantany vahiny manomboka amin'ny 1 alina ka hatramin'ny 5,1 alina kosa dia mitetina 70 tapitrisa ariary ny teti-bola azo. Ho an'izay valan-javaboary manana mpizahantany vahiny manomboka amin'ny 10,000 ka hatramin'ny 1 alina isa-taona dia mitetina 70 tapitrisa ariary ny teti-bola ary ho an'izay valan-javaboary manana mpizahantany latsaky ny 10,000 isa-taona dia mitetina 10 tapitrisa ariary ny teti-bola. Ny famerenana ity ampaham-bola azo amin'ny saram-pidirana amin'ny valan-javaboary ity dia zava-dehibe entina presina ny olona hiady ny eo amin'ny sehatra ny tontolo iainana. Tena zava-dehibe satria io vola io dia ny vahoaka eny kianja ihany no misafidy ny fomba andanina ny vola io. Raha ohatra hoe misy te hanamboatra sekoly na hôpitaly na toby miaramila na tosika ohatra hoe amin'izao rentrée des classes izao dia zareo no misafidy amin'ny fomba ahoana no ampiasaina iny vola iny ary manamafy ny fampiakarana ny droit d'entrée ny tarifa hidirana ao anatin'ny aire protégée izay navoaka ny Madagascar National Parks tamin'ny herinandro lasa teo. Tao amin'ny valan-javaboary Analamazotra Mantadia ao Antazibe no taterana ny lanonana ofisialy nanolorona ity ampaham-bola ity. Natolotra ireo COSAP miisa 7 avy amin'ny faritra maro manerana ny nosy tamin'izany ny anjara vola ho an'ny komuna Voakasika. Manasantsika indray naraka n'ireo vaovao tapatapany. Mbola malalaka ny tsenan'ny fandrahoana sakafo sy ny fivarotana-sakafo eto Madagasikara ny mpikarakara hetsika ho fampiroboroboana ny sakafo masaka eto Madagasikara. Mbola misy ireo karazana atinady azo trandrana sy efa malaza maneran-tany saingy tsy mbola misy manao eto amintsika. Tia misakafo ary manomboka mahasarika ny malagasy anefa ny mamonjy ireo toeram-pisakafoana samihafa. Efa mihamaro ihany koa ireo karazana sakafo sy nahandro atolotra ireo toeram-pisakafoana na dia saika mitovitovy sy efa mahazatra azy izy ireny amin'izao fotoana izao. Ampiroboroboana ny sehatry ny fanjifana sakafo masaka misy ny etsika tanterana ny farany herinandro izao etsy Akorondrano. Avondrina amin'ny toerana iray avokoa ireo toeram-pisakafoana sokajino mahafapo sy mahazonao tsara tamin'ny karazana sakafo atolony sy amin'ny kalitao ny tolotra taony. Paikady izay afana ihany koa manaisitra ny saratsy napetraka ireo olana ara-pahasalamana nateraky ny fanjifana sakafo masaka izay nitera-doza sy nampihena ny fatokisan'ny malagasy amin'ny fanjifana sakafo masaka raha nambarany mpikarakara ny hetsika trany. Zalo mahita hoe tena tia misakafo le olona le gasy rehetrarehetra na tena fa tsy hoe gasy fotsiny fa tena hoe sady tia zavatra vao tia mijery zavatra vao manandrana zavatra vao zay moa zany ny hitako hoe na tonga lehibe izy hatramin'izao mbola tiako teny hoe afaka natao hoe nirobiroby sy hoe ny lehibe nandritra n'izay taona izay dia hoe mbola betsaka koa nefa mbola afaka atao an'izay olona mbola maniry hanao zavatra hafa vaovao tsy mbola mity ny tontolon'ny sakafo raha tia hanandra zavatra hafa nareo mbola ohatra ny resaka brunch fotsiny ohatra mbola be be ny toerana tsy manao brunch zay fotsiny efitra anankiray efa tsipika ny raha sanadrina aloha dia lancé zavatra tsy hoe saturé le marché. I Madagasikara izao no tompon'ny fanapahan-kevitra rehetra mahakasika ny fifampiresahana eo anivon'ireo firenena 12 kiambany eo anivon'ny SADC hoy ny solombavam-bahoaka Liva Rason. Betsaka ny tombotsoa ara-politika sy ara-diplomatika azo amin'ny fitantanana ny SADC. Isika no mitantana izany hoe ny fampandehanana ny izany fitantanana ny SADC izay dia eto am-pelatanantsika izany famoahana ny desisiona ny fanapahan-kevitra zoraisao. Izany hoe tombon'ny PDP ho an'ny Madagasikara ary misy firenena 12 ny vondrona ao anatin'ny inona ny ara-pahamehana entina hampandrosoana ny firenena rehetra ao anatin'izay firenena SADC izay amin'ny lafiny fampianarana mety manana ry zareo
amin'ny lafiny fambolena, amin'ny lafiny ataontsika hoe na ny ara-tontolo iainana. Indrindrandrindra ity resaka angovo havaozina amin'ny atao hoe amin'ny alalan'ny masoandro sy ny rivotra ty. Na sanatria ny vavanam-pirenena ataontsika hoe misy tsy fandriam-pahalema na misy fikontanana tsy maintsy miara mikondroa ireo fiam-panjakana rehetrarehetra ireo mba mijery hoe inona ny vahaolana entina mpizaha. Fa tsy amin'ny lafiny ara-politika fotsiny tsy maintsy mitandrona ny resaka demokrasia sy araka ny fanon-kevitra ny sasatsasany tenako avana dia hoe miara-diplomasia miakatra ny vameran'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tena miakatra ary atahorany ataontsika hoe firenena sasany koa satria tsika ny mpitarika an'ilay sadaika ary misy firenena 40 ao aorianantsika manana ny valerany izany Madagasikara. Ny tombontsoa ara-toekarena ihany koa no tena zava-dehibe ary tena azahoana tombontsoa goavana amin'izao fitantanan'i Madagasikara sadaika izao raha ny fanazavany. Ny ara-ekônomika ny tena zava-dehibe. Tena zava-dehibe satria misy fampiasam-bola ao ara-barotra. Izany hoe ny vokatra vokarin'ireo firenena ireo dia malalaka ny fifamezivezena dia hoe libre échange izay zany. Raha mahakasika ny fambolena kosa anisan'ny antony iray mampiena ny vokabaritra ao anatin'ny distrikan'ny Vohipeno ny olana amin'ny fitantanana rano ireo tantsaha eo anelanelan'ny volana aogositra hatramin'ny volana novambra no tena misidra olana ireo tantsaha amin'ny fampidiran-drano amin'ireo tanimbary efa simba ary tsy maharaka ny fanondrana ny tanimbary rehetra ny fodrafitra samisy amin'izao fotoana izao ka tsy ahafahan ireo tantsaha manitatra ny velarantany volena mamitsina Andriambololo Omekarana Evzona. Vatra tokony hamokatra ary afaka misahana ny fahaleovan-tenany amin'ny famatsiana vary ireo komina ao aminy ny distrikan'ny Vohipeno. Misedra olana nefa ireo tantsaha mifikarakarana ireo tanimbary noho ny olana famatsiana rano. Maro ireo tanimbary no tsy afaka ampiasaina noho ny tsy fahazoana rano vokatry ny tsy fampiany ny fodrafitrasa. Misy fiantraikany amin'ny velarantany volena izany no mampiena ihany koa ny vokatra. Problema ty rehefa avy ny volana ohatra zao mandra-patonga ny volana novambra izay atao anatin'ny fikarakarana ny tanimbary zany na angosy ny fizakana anazy aminay aty matetika maigna ny gn'andro zany dia miteraka farasian'ny vokatra zay ka mba ialana amin'izay farasian'ny vokatra izay ka sagnatria hoe hiteraka mosary sy fampisakafo ho an'ny vahoaky dia mividy nyreto motopompe reto zany eo amin'ny 20 eo nisan'ireo Anambetsaka ireo tantsaha noho izany fahazoana ireo motopompe miisa 12 avy amin'ny alalan'ny fanampina raboly ho fanohanana ny fampandrosoana ny fotony na ny siady hoy ny solitenandreo ben'ny tanàna. Tsy maintsy isy fandrindrana ny fampiasana izany ahafahan'ireo tantsaha miomana ara-potoana amin'ny fotoam-pambolem-bary manaraka eo. Da tonga reto ny motopompe zay hiasa amintsikany ka dia ako itsikany ahay akasitraka ny mpitondra fanjakana zay mikarakara sika avao. Ho fiantohana ny fikojakojana ireo fitaovana ireo sy handaminana ny fomba fampiasana izany napetraka ny komity tantany ireo fitaovana ireo anamora ny fanaramaso amin'ny fampiasana ny fitaovana izany ho etra ny fanazavana. 520 ny olona latsaky ny 12 taona mbola tsy manana soram-piankonana raha nitana avoaka ny ministeran'ny aditany roa fitsonjovana ary mponina ao amin'ny commune Ambatomano na district Anjozorobe dia nisy ny fizarana ny soram-piankonana vaobe tao amin'ny commune tamin'ity herinandro ity vaovao tateriny Gracia ndretsy toerina. Efa tafakatra mahery ny 5,000 ny isan'ireo ankizy nahazo kopy soram-piankonana an-derinan'i Madagasikara ankehitriny raha 2,707 sy iray alina tamin'ny taona 2024. Zazamam-behivavy miisa 20 no tonga namonjy ny soram-piankonana vaobe tao amin'ny commune Ambatomanoina, district Anjozorobe. Avy any amin'ny fokontany Lovondrona izy ireo ary nandeha tongotra adiny 3. Tany Bimareza ny altany fokotany Lovondrona dia adiny 3 eo. Ohatry zay miaraka amin'ny ekisy sy zanam-behivavy marobe eo amin'ny 20 zay zao toa tany commune Ambatomanoina anao ny kopy an'ankizy. Betsaka mihitsy tsy manana kopy zao na misy ara eo amin'ny ankizy misy ara eo amin'ny 30 taona eo amin'ny 20 taona misy eo amin'ny 20 ambanin'ny ankizy eo amin'ny herintaona sy ny telopela sy taenina tsoa. Toy ity vehivavy iray ity dia efa 20 taona izy saingy mbola tsy manana kopy. Tanana olona na mbola tsy manana kopy. Zao avy anao kopy sy karapanondro. Tanana olombelona na. Vinavinaina ena ny olona karakaraina soram-piankonana
aorian'izao ho ny ben'ny tanàna ny commune Ambatomanohiny. Izy io hatramin'ny ankizy ny tanora dia misy izay tsy navita ary nanaovana hetsika manokana tamin'ity androany ity niarahana tamin'ireo tompon'andraikitra amin'ny andraikitra ny soram-piangonana avy any Antananarivo. Ny vinavinaina aloha izany dia hoe mba hiena ny olona hikarakarana mikarakara ny copie jugement supplétif tahaka izao satria ao anatin'izao hetsika izao dia ao anatin'ny fanentanana koa izahay ny amin'ny hoe manatona ny commune amin'ireny fanambarana teraka ireny mba samy fanentana zany miaraka amin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny na ao ny amin'ny tombony fahasalamana ao ny any amin'ny fokotany tsirairay avy any fa ny rariana zany dia hoe mba hiena ny isan'ny olona mikarakara ny jugement supplétif. Tosatsika amin'ny vaovao ara-panatanjahantena amin'ny taranja basketball kosa indray ny fahatelopolo sy iraika amin'ny telopolo aogositra ho avy izao no anaovana ny fifaninanana le Upquest fifaninanana basketball izay lalaovin'olona telo isolitena ny Madagasikara amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena any Chine kosa ny tompon-daka eo amin'ny sokajy elite anaraka ny fenitra iraisam-pirenena ihany koa ny fitaovana sy ny fikarakarana ny le Upquest ho tanterana eny amin'ny lapan'ny tanàna izany ataony fanao ny firenena lehibe rehetra rehefa manao ny faninanana tahaka izao Romy Armanan Ivrasata. Ali Upquest rehefa nolazain'i Pascal teo dia fifaninanana basket izay nanomboka ny édition anankefatra farany navadika 3x3 fotoana ngeza be izay efa nirina hatry ny ela moa zany mba hitovizan'ny basket 3x3 eto Madagasikara toy ny fanaon'ny olona eran-tany dia araka ny tenen'i Pascal teo hoe manoloana ny hôtel de ville na tanàna anankiray. Tournoi anankiray zany misokatra ho an'ny ekipa élite homme izay nipandresy an'izy io zany dia hisitraka ny qualification en tournoi izay ho atao any Saint-Gene. Zay maha-tournoi international azy akoatran'izay nefa maha-tournoi de proximité azy grassroots sas dia ny Aleope dia misokatra ihany koa ho an'ny catégorie U17 homme sy dame moa zany sy ny U23 homme sy dame. Nanomboka omaly talata 9 aogositra hatramin'ny alakamisy 12 aogositra izao ny salon de l'étudiant et de l'emploi etsy amin'ny kianjany Bare Mamasina anisan'ny mpandray anjara ao anatin'izany ny ISFPA na ny Institut de formation des paramédicaux Andremiadza Andorany fotsy izay mampafantatra ny lalam-pianarana misy ao amin'izy ireo ary fianambidy 500 ihany koa no atolo izy ireo ho an'izay tonga misoratra anarana eny amin'ny kianjan'ny Bare Mamasina. Tonga eto amin'ny kianjan'ny Bare indray zany ny ISFPA na ny Institut supérieur de formation polyvalente eny Andorany fotsy moa misy anay mandray anjara ao anatin'izao salon de l'étudiant et de l'emploi zao tahaka ny efa fanaona isa-taona mampafantatra andreo ankizy vao afaka baka ary miarahaba andreo vao afaka baka rehetrarehetra teo zary mampahena an'izay mbola tsy afaka dia misokatra ho anareo ny lalam-pianarana ananky telo na efatra izay mety mahasoa atsika zany dia ny paramédicaux zany eo misehatry ny fitsaboana anatin'izany moa sage-femme na maïotique ny resaka animateur anesthésiste na koa ny resaka infirmier généraliste. Akoatran'izay mbola misy koa faharoa ny informatique ary ny gestion dia misy moa faefatra ny resaka cours de langue allemande. Oaza avaiko misy kokoa le makasika ny paramédicaux satria ny paramédicaux moa zany nafantaran'ny olona ny SFPA hatramin'izay noho ny fananan'ny SFPA ndreo klinika anankitelo izay misehatra ny fahasalamana zany manampy BDB ny institut amin'ny fitaovana ahafahan'ny SFPA zany mampiasa andreo fitaovana amin'ny fampianarana atonga andreo mpianatra tena ho zadraraha ny fisian'le cours de langue allemande zay mampianatra ny mpianatra zany mba haiteny ny teny allemand mahasotombo ny mpianatra satria tonga dia tafiditra ao anatin'ny sefa-mpianarana zany zay allemand zay manana notion de base izy fa kosa nefa ho andreo te hikaroka misimisy kokoa ny fahaizana amin'ny teny amin'ny fiteny any amin'ny Allemagne zany dia
manaraka an'ireo sevam-pianarana maro samihafa izy mba azahoany an'ireo niveau A1 ka hatramin'ny B2 anamora ny azahoany ny fanadinana any amin'ny fanaovana an'izany any amin'ny CGM zany. Manasa anareo zay ho avy aty amin'ny stand numéro 15 aty amin'ny Baria satria manao fihenam-bidy zay ho an'izay manao inscription mialohan'ny 19 septembre dia mahazo an'izany fihenam-bidy zany. Maika moa fa aty amin'ny stand mihitsy manao ny inscription dia omena 10 isan-jato be zao ny fihenam-bidy amin'izany frais d'inscription zany ka dia tonga avy tsika rehefa vonona ray nareo ny ekipa ahitao nivon'ny ISFPA. Hijanona amin'izany lafim-baovao izay hatrany isika mihabetsaka ihany koa ireo tanora malagasy izay tsy mbola mahalala ny asa ataony mifandraika amin'ny fianarana ambonora antovony nandritry ny taona maro hoy ireo tanora sendra ny mpanao gazetinay Sarina noho izany ireo tanora mitady asa ny fanazavan'izy ireo mikasika ny vokatry ny fanadinana baccalauréat azo lazana fa ambany ny tapahafana ho an'ny teto Antananarivo saingy tsy tokony hosakana anohizana ny fianarana izany China ny fanazavana tateriny Sibela nibazavy amin'ny sarnivra sata. Mbola azo lazaina ho sahirana ireo tanora mitady asa amin'izao indrindra fa ireo asa izay mifanaraka amin'ny fianarana izay norantovina nandritra ny taona maro. Voakasika izany tsy fahitany ny tanora rehefa navita fianarana asa. Anisan'izany ity tanora ity izay efa nahazo ny mari-pahaizana lisansa. Voilà, c'était betsaka loatra ya zara fahitako anazy tsy dia ampy loatra. Dans l'environnement gestion de projet zao ny filière comme ça dia efa mamarana L3 mihitsy dia mbola misy opportunité afaka trandrana zany na hoe jerena na hoe arakasa na hoe stage na ohatra izay. Koa zany information ilaiko andehanako any amin'ilay université rehefa tonga aty satria afaka manao ohatrany afaka manontany fasafasa amin'ilay université hoe inona avy ny tena ilaina inona atao mba hanamora an'ilay fidirana solution. Raha nikasika ny vokatry ny fanadinana baccalauréat farany teo azo lazaina fa ambany ny tapahafana ho anteto Antananarivo saingy tsy tokony atao sakana anohizana ny fianarana izany raha ny fanazavana hatrany. Antony mahazava-dehibe ny fanomezana torohevitra sy fampahafantarana ireo tanora ny seha-piofanana tokony arahana. Tena sahirana tokoa ny tanora. Voalohany aloha sahirana ara-bolana ny tokantrano malagasy amin'izao fotoana. Dia mazava ho azy fa tsy ho azaka hianatra amina université avo lenta be izy satria saram-pampianarana amin'ireny dia avo. Dia eo no mahatonga an'ilay safidin'ny mpianatra malagasy ho lasa mihevaeva hoe sady tsy mahatakatra any ambony nefa tsy te hianatra any amin'ny sekoly ambany. Ezaka miara-miasa amin'ireo université ahafaham-pianatra tena mahazo aleo eo anelan'elan'ilay izy hoe sady afaka ho ataony mety mieritreritra hoe manana fahasahiranana no afaka ataon'ny olona mety hoe manana fahafamanao ihany koa ny université mampiranty rehetra eto. Mety hoe ny ozy ny ray aman-dreny Ratrema William hoe mozatra mibaka 2025 iny satria dia niena tany amin'ny hena ny tapahafaham-pianatra dia mazava ho azy miena zany isan'ny mpianatra kanefa na dia izany ary tonga maro ireo mpianatra. Fotoana anararaotana ireo mpianatra vao afa-panadinana baccalauréat ihany koa ny manantona ireo fianarana mba ahalalana bebe kokoa ny lalana tokony ho arahana. Raha tsy ahivina 7.7 isan-jato ny tapahafana ho an'ny fanadinana baccalauréat sokajy akabeny tamin'ny taona 2024 ity raha toa ka 9.50 isan-jato izany tamin'ny taona lasa. Ny vambolana androany indray no arahantsika izao. Androany dia ny voambolana hoe gaboraraka indray no voambolana fantarina ny dikany. Iray lasitra aminy hoe goragora. Ny hevitry ny voambolana hoe gaboraraka dia ento milaza zavatra votsavotsa na asa vita tsisy fitandremana sy tsy firarahina na koa hoe totono sady sy voahevitra. Amin'ny teny frantsay ny andikana azy dia hoe irefleshi na hoe maladroit. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra rehefa amin'ny teny malagasy. Atao anatin'ity fizaiteny manaraka ity, mila patsahivina amin'ireo mpampiasa lalana indray. Ny lalan'ny fifamoivoizana fa tsy kiaritra ho gaboraraka izy tato ato, ka matetika dia vokatry ny tsy fitandremana no mahatonga ny lozam-pifamoivoizana. Hitantsika ihany koa io voambolana io ohatra, atao anatin'ity fizaiteny manaraka ity, mila entitra mandrakariva ny ray aman-dreny sy ny mpanabe amin'ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora, fa raha tsy izany dia gaboraraka ny filazana azy ireo. Rehefa haintsika ary ny dikan'ny teny hoe gaboraraka dia azontsika ampiasaina amin'ny andavanandro zany rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana ny mafy azy. TV Plus Madagasikara.
ny oarao indray no arahantsika izao. Mazoto mianatra ireny ankizy miaraka amin'ny cahier premier plus. Efa misy ihany koa ny stylo sy cartable premier plus amin'ny kalitao tsara indrindra hatrany. Premier plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Sini Orange, eo anilanao. Nolotra ho anao. Moteur. Action. Tadapia! Oi, Tadapia! Zafikeloko. Oi, Tadapia! Akala mety lalana anakaty zana anaty salila. Efa hitako ny lalana Ay, ahoana? Tadidiny lalana be? Ie, taty ediko tsara be tsy ho lalana. Iray 5 taona lany taty farany. Ahoana ina vaovao any Antananarivo any? Tena tsisy vaovao mihitsy zao any. Tsisy vaovao be? Mandeha tsara fianarana lao? Tsika koa efa mahay beka. Mahay be? Aiza mandainga lahy e. Mandainga indray alahy? Tsy mandainga ka. Eniko dolo nge. Ino? Alahy hono tena lasa maditsa be any ampianarana. Inona atao? Lasa maditsa be hono lahy, lasa tsy mahay ninino lahy. Lasa mitendrantsy foana hono lahy. Resaka maro zava-teny efa za mandainga lahy. Tsy manao zany ho sa? Eniko dolo nge zay tena ataony lahy ny Antananarivo any dia misy miteny anahy ty. Alahy hono zao firy zao ny bulletin la farany teo? Fa firy alahy? Za zao faharoa avy any farany. Talamo zany e? Tsy efa faharoa koa be zany e. Zany be resy dia aya. Alahy hono dia 3 dia moyenina foana ny alahy any ampianarana. Ie, efa maniakatra 4 ary izy tamin'ity. Zay 4? Mba mila mianatra tsara alahy. Dia maheno tsara lahy. Alahy hono mianatra amin'ny telondatsy. Izay no tena anareo zany. Fatako dolo zany, alahy koa tsy mety manao sekoly alahy atsony. Milalao fotsiny natao lahy any am-piangonana. Sara no tena manao sekoly alahady tsara vetsy. Dia mianatra sekoly alahady tsara isaka alahady. Aza mandainga alahy fa henoko daholo ahy ewa. Tsy mandainga. Zao no teneniko an'lahy. Mila mianatra tsara alahy raha mba te ho tafita. Talahy volany ray aman-jeny lahy reny lahany fotsiny volany papany lahy, volany neniny lahy lahany fotsiny anarana. Mila mianatra tsara lesy e. Dia mala tafita alahy zao mba tena mba riria dadabe zao a. Mba lasa pilotina ropilanina alahy dia tena mba mitondra ropilanina dia mba faly dadabe. Mba tsy miandrombotsony ndray dadabe ty mba voatra mba makany alahy any Frantsa dadabe mba hitany lahy ropilanina. Zany zao mba tena mba iriko amin'lahy. Any a. Mba mila mianatra tsara alahy. Fa mampalahelo ny mamalisa lahany fotsiny volany amin'ny lokola zao tsy na lokola zany lahy. Dia lahy tsy anatra tsara zany fotsiny ty. Tsy mety zany. Tsy lo mianatra tsara. Alahy kosa mangalangalatra hono. Tsy mangalatra. Ny mangalangalatra hono lahy hoe mangalangalatra ho tsango manao alabotsy. Za rehefa tsy mangalatra famerim-bolan'olona tsongo. Tsy mila manao an'izany laha tonga dia tsy tiany dadabe zany a. Adidiny ray aman-dreny no mananatra sy manoro ny ankizy, rakizy, ny fahendrena ny voalohan-karena. Coupé. Dans la boîte. Dia izay koa no maranako ny vaovao izao alina izao fitiavanao ty mbola araka amintsika anatin'ny zanam-pandarana songadina veloma tompoko. Tantaram-pirenena sy kolontsaina ny songadina antsika amin'ity androany ity no tanterana tao Paris renivohitry Frantsa ny 20 aogositra teo ny lanonana ofisialy famerenana ny KB sy ny mpanjaka toera sy ireo miaramila mpiambina azy ho an'ny Madagasikara ny taona 1797 no namonoana ny mpanjaka toera no izy tsy nety nanaiky ny fanjanahantany frantsay 17 taona izay no lasa ary ny kabesony dia natao amboara fandresena anady ka notazonina tao amin'ny musée de l'homme ao Paris. Ankehitriny miverina eto Madagasikara izany ary omena ampomba ofisialy ho fanajana sy ho fahatsiarovana ny tantaran'ny Oropaka nandritry ny taonjato maro ny fanjakana Sakalava ity ary ny tantaran'ny fanjakana Sakalava iray amin'ireo rafitra politika sy kolontsaina lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny Madagasikara tantaran'ny loholona Mahojo Hugues Laurent. Ny resahako androany dia mikasika ny fanjakana Sakalava na raha adika amin'ny teny frantsay hoe la dynastie de Maroseragna. Maro miresaka ny Maroseragna io fa androany zany tsika
hiresaky ny tantaran'ny ampanjaka mifalesisesy nanomboka tagny amboalohany hatrany amin'ny farany. Ny farany moa zany agny amin'ny ampanjaka toeragny hoagny zany farany dia ho avy antsika. Ny fanjakana Sakalava dia nanomboka tamin'ny fotoanany ampanjaka tagny Fiarena Bararata Vokoky nandimby azy Vokoky tsy mibaby fa ny mpisolo toerana azy faharoe zafiny zany managnara hoe Andriamantazoala zay haitsika zay resahantsika matetiky. Andriamantazoala na amin'ny agnara tsotra hoe Rabedo dia io tena namorona any fanjakana Sakalava. Namorona azy ary nandamina ny fanjakana Sakalava ara-panjakana sy ara-miaramila iry nandamina an'io zany. Dia i Andriamantazoala tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo zany dia nanambady voalohany zany any Volamary. Io zany vadiny an-tragnony Volamary. Nanambaly faharoy any Volafeno fa Volafeno zokiolo. Ny vinaliny aloha izay ny bakeo vao nanambaly zokiny. Fanambaliany ny Zainy io zany da ny Volamary nambarako teo nazahoany ny anaky managnara Andriamandresy na Akobo. Andriamandresy io tsy niteraky ary Zain'olo Andriamandresy lahoary amin'ny anaky ny Volafeno zay zokiolo ny vinaliny Andriamantazoala satria Andriamantazoala niteraky roe raiky Andriamandresy azony tamin'ny Zain'olo Volamary ary valiny faharoe zany Volafeno zokiolo zay niterahany any Andriamisara na Rageda. Andriamandresy zany Zain'olo amin'ny tao lahoary amin'ny Andriamisara zokiolo amin'ny tao. Andriamandresy maty tsy nanananaky araky ny teniko teo. Andriamandresy maty tao amin'ny tanin'ny Betsileo tagny amin'ny faritry ny Antanandro ary nifandray nanambady amina foko le atao hoe Hirijy. Araky ny tenitsika teo tsy niteraky Andriamandresy. Andriamisara rahalahy ndraiky dia tsy nanjaka mihitsy fa nanjaro mbiasa satria zany agny amin'ny resaka fahaizana ataoko hoe ody gasy moa fitenitsika azy tagny zany dia nampanjakanjakany filalaovana fampiasana ny ody gasy zany na tena izy ary izy ndray nanambady tany amin'ny foko le atao hoe Andrasily. Iverina atsika ataony Andriamandresy dia satria Andriamandresy tsy niteraka dia zanaka nabaviny izy mirahalahy Andriamandresy Andriamantsara nanana anabavy fa anabaviny moa zany tsy nalaza ary tsy nitonono mihitsy fa io anabavindreo io zany nanambady olo avy any ivelany. Raha ny filaza dia ohatrany Arabo no vadiny zay mifefika tamin'ny morotsiraky Madagasikara dia nanambady Arabo io zany ary eo zany no nipoitra Andrianday fotsy. Zay mahatonga Andrianday fotsy ohatra metistisy satria babany zany olo mpiavy avy any ivelany fa tsy taranaka malagasy pura. Andrianday fotsy dia mahery fihetsika ary ohatrany mpanjaka rehetra rehefa tia nitatra ny fanjakany dia mampiasa hery, mampiasa miaramila, mampiasa ny zanany ary zay koa anisan'ny fanaon'ireo mpanjaka reo manambady maro mba ahazoana zanaka maro
mba hoentina miady hoentina manafika manabe an'le toerana anjakany dia fanaony ampanjaka io ampanjaka tamin'ny fotoanandro le andriamantazoala zany nanambady tsy latsaky ny folo fa reto ihany no tantaraintsika satria ireto zany no mahitsy amin'le resaka tantara zay ataontsika andrianday fotsy koa dia nanambady tsy latsaky ny folo ny isa marina raha 7 no voalaza fa vadiny ary ny anara noetiny tamin'izany moa dia Andriamihanarivo amin'izy le masiaky sy te hagnitatra an'le fahefany amin'izay manodidina azy hatramin'ny dadatoany na renilay no itsika dia vonoiny maharara anaran'izay rahalahy ny izay ataoko hoe anadahin-dreny na rahalahin-drain'izay izany koa no mamarana ny fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity mankasitraka antsika naraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko